Ny epistily nosoratan'i Jakoba, toko voalohany. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, mamangy ny firenena 12 monina any am-pielezana. Ry rahalaiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha iarahan'ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy izany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy, ka tsy hianahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanam-po handray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona mirosaina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa ny manan-karena kosa ny fietreny, satria ho levina tahaka ny vonon'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay, dia mampahalazo ny ahitra ka mihintsana ny vonony, ary levina ny antsaran-tarehiny, dia toy izany koa no fahalazo ny manan-karena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fankapanahy, fa rehefa voaza-toetra izy, dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra ny maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy, sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo, ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny iray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo izany, ry rahalahy malalako. Kanefa aoka ny olona rehetra alady aino, ho malay miteny, ho malainko tezitra. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo ho imasin'Andriamanitra. Koa ary io ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoa, dia toy ny olona mizan-tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa tsy mamey ny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Ny epistily nosoratan'i Jakoba, toko 2. Ry rahalaiko, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika, dia Jesosy Kristy tompony voninahitra.
Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo, misy peratra volamena mirantsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mamiditra kosa izay olona malahelo miakanjo rasy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoery eroa ianao, na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy? Mihainory raha lay malalako, tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay tia azy? Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo? Kanefa raha mankatoy ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota, ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangadjanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangatsanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy hanao araka izay mahamendrika anareo, izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindrapo no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindrapo kosa dia faly, fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Inona moa no soa azo ry rahalahy, raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ary matoa izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izao manana asa, aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izao kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama ninan'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha abajanga, tsy nahamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ny epistily nosoratan'i Jakoba, toko 3. Ry rahalahiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anay mpampianatra. Fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany rehetra koa. Ary raha asiantsika lamboridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra.
dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehare fatratra. Indro ny fiavovon'ny antota-kazo arehitry ny afo kely. Ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao, ary arehitry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina. Eny, voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny Tompo dia ny iray, ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Re rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa vonin'oliva na ny voaloboka mamoa vonina viavy? Toa izany ny rano masirasira tsy mba hivoahany mamy. Izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana. Aoka sehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Ary raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be voka-tsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ny episily nosoratan'i Jakoba, toko 4. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no hiaviany dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo? Mila ianareo nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasaro-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, ka hoy izy: Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona n'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Diovy ny tanana anareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina. Ory tsy mitomania ary midradradradra. Aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo, ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry rahalahy. Izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpankatoa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany ananina izahay,
ary toetrany herintaona ka hividy sy hivarotra ary ahazo tokom-barotra. Kanefa tsy mahalala an'io ampitso ianareo. Inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety dia levina. Fa aleo manao izao. Raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehareha amin'ny fahasahianareo ianareo. Ratsy ny fireharehana rehetra toy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao, dia eloka ho azy izany. Ny epistily nosoratan'i Jakoba, 5. Ianareo manan-karena, mitomany tsy midradratra drano noho ny fahoriana izay efa manjoa anareo. Ny arenareo efa simba, ary ny fitafinareo efa lanin'ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsynareo dia efa arafesina, ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo, sady andaniny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena tamin'ny andro farany ianareo. Indro ny karaman'ny mpiasa ny jinjan'ny taninareo, izay azoninareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofon'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny fy tety ambonin'ny tany ianareo, sady nanaram-po tamin'ny fahafinaretana, nefa namain'ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka namono marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavy ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazona ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonmonina ry rahalahy, fandrao ho elohina ianareo. Indro, ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no alainareo ho fianarana sy fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa kory aza, fa aoka ny fanaikenareo ho eny ary ny fandanareo ho tsia, fandrao iarahan'ny fitsarana ianareo. Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny lolon'ny fiangonana, ary aoka hanositra dilolo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy. Ary raha nanota izy dia avela ny elony. Koa mifanaiky eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina eloka be. Amen.